Ny mety toetry ny andro any an-dranomasina ny alatsinainy fahafolony volana aprily amin'ny enin'ora maraina ka hatramin'ny talata faraky ambin'ny folo ny volana aprily amin'ny enin'ora maraina. Tsy misy aloha ny afampitandremana raha ny any an-dranomasina izay, fa ny ilany atsinanan'ny nosy kosa raha ny sary hitantsika amin'ny zana-bolana izao dia misy ny orana tandrifiraona izay mety rakotroka moa zany amin'ny ankapobeny, fa manomboka miala tsikelikely ny morotsiraka ihany na izany zany dia mbola mila mailo hatrany indrindrindrindra ny faritra mety isin'izay oram-baratra izay amin'ny fampiasana ranomasina. Raha ny toetrandrontsika aloha ny morotsiraka atsinanana kapitamy rahatrany cap est anorana miatoato vao maraina any amin'ny tapany atsimo ary omaina kosa ny any akafa. Ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 9 ka hatramin'ny 9 kilometatra isan'ora, hatratra 20 kilometatra isan'ora indraindray ary adiny mpanonjana anonjabe ny ranomasina. Ny avy ny onja dia 1 ka hatramin'ny 2.4 metatra. Cap est hatrany Manoro anorana tandrivindraona maraina fa omaina rehefa atoandro. Ho avy atsimo na atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 9 ka hatramin'ny 9 kilometatra isan'ora, mety hatratra 20 kilometatra isan'ora indraindray any amin'ny fiandohany tebotona. Anonjabe ny ranomasina ny avy ny onja 2.2 ka hatramin'ny 2.7 metatra. Manoro hatrany Taolagnara omaina amin'ny ankapobeny ary ny rivotra kosa raha ny any avaratry farafangana dia ho avy atsimo ka ho 9 kilometatra isan'ora. Ho avy atsimo atsinanana ny tolakandro ka ho 9 ka hatramin'ny 9 kilometatra isan'ora ary iodina avy avaratra na avaratra andrefana kosa izay manomboka ny alina ka ho 9 kilometatra isan'ora. Any atsimon'ny farafangana kosa iovaova ny fitsokon'ny rivotra amin'ny fiandohan'ny fepotona ka ho 9 kilometatra isan'ora ary ho avy avaratra kosa izay manomboka ny atoandro ka ho 9 ka hatramin'ny 9 kilometatra isan'ora. Anonjabe ny ranomasina ary ny avy ny onja dia manodidina ny 2.5 metatra. Taolagnaro hatrany Cap Sainte-Marie andrahona vitsina ibalika ny masoandro ary ho avy atsinanana amin'ny ankapobeny ny rivotra ka ho 20 ka hatramin'ny 7.3 kilometatra isan'ora. Anonjabe ny ranomasina ary ny avy ny onja dia eo amin'ny 2 metatra. Ho any morotsiraka andrefa ny nosy kosa Cap Sainte-Marie hatrany Cap Saint-Vincent omaina amin'ny ankapobeny ary ho avy atsimo somary atsimo andrefana ny fitsokon'ny rivotra ka ho 9 ka hatramin'ny 9 kilometatra isan'ora indrindrindrindra ny any avaratry Tuiliara. Ho avy atsinanana kosa ny any akafa ka ho 9 ka hatramin'ny 9 kilometatra isan'ora fa iodina avy atsimo zany manomboka ny atoandro ka ho 9 kilometatra isan'ora. Anonjabe ny ranomasina ary ny avy ny onja 2.3 ka hatramin'ny 2.10 metatra. Cap Saint-Vincent hatrany Cap Saint-André omaina ny andro amin'ny ankapobeny, ho avy atsimo ny rivotra amin'ny ankapobeny ka ho 9 ka hatramin'ny 9 kilometatra isan'ora, mety iovaova zany ny atoandro ka ho 9 kilometatra isan'ora. Ny onja kosa dia manodidina ny 2.4 ka hatramin'ny 2 metatra. Cap Saint-André hatrany Analalava anorana tandrifiraona vitsy ny alina amin'ny tapany avaratra. Ho avy atsinanana na avaratra atsinanana ny rivotra amin'ny maraina ka ho 9 ka hatramin'ny 9 kilometatra isan'ora. Ho avy andrefana kosa izay ny atoandro ka ho 9 kilometatra isan'ora. Ho tonona adiny mpanonja ny ranomasina ny avy ny onja moa dia manodidina ny 2.4 metatra. Analalava hatrany Cap d'Ambre anorana tandrifiraona mety rakotroka ny any amin'ny faran'ny fepotona ary ho avy atsinanana ny rivotra ka ho 9 kilometatra isan'ora, hatratra 20 kilometatra isan'ora any amin'ny tendrony avaratra. Iovaova kosa rehefa atoandro ka ho 9 kilometatra isan'ora. Ny ranomasina dia saika ho tony amin'ny ankapobeny ary ny avy ny onja dia 2.10 metatra.